Anisan'ireo nanatrika ny fankalazana ny fety-pirenena frantsay teny Ivandry ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana naneho ny heviny mikasika ny lahateny nataon'ny lehibe ny maso ivony Frantsa ny tenany ny andinidin'izay. Tena faly satria afaka manatrika ny fankalazana ny fahaleovan-tena frantsay dia mitantara izy hoe ny fiaraha-miasa amin'ny malagasy ny frantsay fahavonona ny anampy antsika amin'izao kion-dalana izao zava-dehibe zany fa isika koa nefa tokony hanana an'ilay ambition ilay ampoa ilay fanamby hoe tsy ho resiny izany tsika fa tsy maintsy ezaka amerina indray ny ampoa malagasy atsika izay ny fihetseham-poko hoe tena manaitra azy izy hoe tokony mba ampisehoa ny ampoa malagasy mba ampiseho tsara fa misy miaro ny vahoaka manana ny autorité ary indrindra matanjaka tsara tsika ara-toe-karena fa tsisy anaiky boudiste zany izay tiako resahana hoe raha zay antaninao fihetseham-poko hoe ampiakatra ny fanambontsika eto Madagasikara tena ramaizy any fa tena mampalahelo kosa hoe kidinapinina setraiketrika ny sasany fa hitatsika amin'izany hoe ahoana tokony atao zay hoe tena manana ny ambition tsika manana ny fanambontsika na ny défi na ny tsarainka fa tsy mety io ninninona tsy pakazona